Faly mandroso atao anatin'ny tokantranonao zay manaraka n'ity fahitalavitra ity ny pasteur Hertina miaraka amin'ny pasteur Frédéric no eto amin'ny fanolorana ao anatin'izao fandarana androany izao. Faly manonona ny fiadanana ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra feno ao amintsika tsiraray avy nizaniza manaraka an'izao fandarana izao. Na atao anatin'ny tokantrano ianao na aty amin'ny toeram-pitsaboana na ihany koa aty amin'ny toeram-piasana somary manaroatra kely ary manaraka an'izao fahitalavitra izao dia tinoana ao amintsika tsiraray avy ny fitahin'Andriamanitra. Inona tanteraka fa hitondra fahasoavana ho anao, hitondra fitahina lehibe indrindra ho anao ny fanaranao an'ity fandarana ity. Milohan'ny zavatra rehetra nefa dia tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva hoe soratra masina ka tsy reraka. Ho tombontsika amin'ny alalan'ny vavaka ny fandarantsika ao amin'ny Genesis 7:20 dia manomboka eo amin'ny 9:10 ny lesika amin'ny tian'ity vita ny vavaka dia iroso ao anatin'ny vaky ny ten'Andriamanitra sika. Raha eo mankasitraka anao noho ny amin'ny fotoana izay nomenao amin'ity androany ity mbola fanahy mitory ny ten'Andriamanitra amin'ireto mpijery marobe ireto na mpiaino ihany koa ny fandarana atao amin'ny onjam-peo. Nizaniza manaraka an'izao fandarana izao dia andray toromarika manokana avy aminao, andray lesona avy aminao izy tompo satria ny teninao dia mitondra fatakarana, mitondra fahazavantsaina ary mitondra tolotsaina magaga ho amin'ny vahoakanao. Ta io manokana ny fandarana tompo izay toriana amin'ity androany ity mba hitondra fiovam-piainana, hitondra fandresena, hitondra famonjena ho an'ny tsiraray avy. Amin'ny anara maherin' Jesosy misaotra tompo. Amen. Milohany andraisanao ny fitenena ny pasteur dia taritiko aloha ny vaky teny atao amin'ny Genesis 7:20 dia manomboka eo amin'ny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia milaza manao hoe ny nisehon'Andriamanitra tamin'i Jakoba tao Betela dia nivoaka avy tany Berseba Jakoba ka nakany Harana ary tonga teo amin'ny fitoerana anankiray izy ka nandro teo ny lokal satria efa maty ny masoandro. Dia nakavato tamin'izany fitoerana izany izy ka nataony ondana dia nandro teo izy. Ary nanofy izy ka indro nisy tohatra ny orina tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany. Ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Ary indro Jehova niseho teo amboniny ka nanao hoe izao ny Jehova Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka. Ny tany izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao. Ary ny taranakao no be indrindra tahaka ny vovoka amin'ny tany. Dia ela andrefana sy atsinanana ary avaritra sy atsimo ianao. Ary aminao sy ny taranakao ny tahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary indro izao mombanao ka hiaro anao amin'izay lalaka alianao rehetra ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity. Fa tsy andao anao ao mandra-panaoko izay voalazako taminao. 9:20 Ary Jakoba natsiaro tamin'ny torimasony dia nanao hoe ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehova fa izao ny tsy nahalala. Dia raiky tahotra izy ka nanao hoe endre matahotra ity fitoerana ity. Tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavadin'ny lanitra. Ary ny fomaraina koa Jakoba dia naka ilay vato izay nataony ondana ka nanorina azy ho tsangam-bato dia napidina dililo teo aminy. Ny anaran'izany fitoerana izany dia nataony hoe Betela fa lozy ny anaran'ilay tanàna tany aloha. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe raha ombay Andriamanitra ka hiaro ahy amin'izao lalana aleko izao ary anome ahy mofo hoaniko sy lamba hitafiko ka ho tafaverina soma tsara any amin'ny trano raiko aho dia Jehova no Andriamanitro ary ity vato izay naoriko tsangam-bato ity no tranon'Andriamanitra ary izay rehetra omeny ahy dia omeko anao tokoa ny ampafolony. Miarabanao pasteur ary tonga soa ato anatin'ny fandarana indray. Manona fiadanana tomponao pasteur Frédéric miarabantsika mianakavy tompoko. Eto amin'ny Genesis 7:20 ndray zany zao tsika pasteur izay ianarantsika fahatakarana izay tsara foana ny mampatsiahy tompoka. Fa ny fahafantaranao izay voalazan'ny Baiboly, ny fahafantaran'ny olona izay voalazan'ny Baiboly no mampitombo fahendrena azy, mampitombo fahalalana azy. Azonao
mampitombo fahatakarana goavana mihitsy ny afatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Josua hoe aza vela hiala amin'ny vavanao dia boky ny lalany te fa saintsainao ny romanalina ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina ny fahendrena sy ny fahatakarana pasteur Tovy ny fahalalana sy fahazava-tsaina dia miainga avy ato amin'ny tenin'Andriamanitra ato tena tsy mety mino an'izany ny olona sasatsasany raha misy mpanao politika mpitondra firenena matakatra izay voalazan'ity baiboly ity dia tsy hiala eo amin'ny toeran'ny sezany mandra-pahafatiny izy ary hatramin'ny taranany ary afaka mandimby eo raha malala izay voalazan'ny baiboly raha misy olona ambony ka tena malala sy matakatra ny fevitr'Andriamanitra dia mbola hiakatra ho any amin'ny farany ambony zany olona izany raha misy olona mpitatana orinasa lehibe na grossiste na olona mpanankarenana mitatana varotra goavana ka malala izay voalazan'ny baiboly dia tsy hitsotsoroka mandra-pahafatiny izy fa ato pasteur tena misy fahiratan-tsaina tsy afetsifetsena fa fahiratan-tsaina samy hafa manko ny afetsifetsena ny afetsifetsena dia karazana fitaka dia fahiratan-tsaina amina ratsy raha somary fahiratan-tsaina amina ratsy azonao fa ny fahendrena dia fahiratan-tsaina amina tsara zany hoe ianao afaka miakatra fa amina zavatra tsara azonao za pasteur miaina an'izany matonga teny andretolo reto miaina amin'izany amin'ny maha-pasteur Ertina ary amin'ny toerana misy anazy ao dia fantatro zany hoe ato ny secret ny zavatra rehetra ary ny pasteur nampitondra fivavahana izay tsy miavonavona tsy ndriko tsara tsy miavonavona fa malala tsara izay voalazan'ny baiboly ka voninakatony baiboly io lasa lavitra ianao fa ny secretko rehefa mba misy olona manontany ana foana hoe inona mihitsy ny tena secret ny pasteur Ertina za pasteur aty any tsy miala ato ary ato ny any ny secretko ato ny any fanalahidiko ato daholo ny fahazava-tsaiko sy ny fahalalako ary afaka midepasy rehetra zay rehetra eo anoloanao ianao tsy ndriko tsara re afaka mandingana mihoatra zay rehetra eo alohanao ianao amin'ny alalan'ity azonao tsara lizy zay ihany ny zarehetrarehetra tsy hoe tsy hinanakanina fivavahana araka ny tenin'ny olona fa tena diso ianao raha mieritreritra an'izany ary olona mampalahelo ianao ary olona tena mampalahelo ianao satria ohatrany hoe mba mijery le fandarana ihany ianao nefa ny tsy atsapana inona dia mampalahelo ianao very fotoana fotsiny fa tokony misy fetraikany any amin'ny asanao any amin'ny poste misy anao any amin'ny gradinao any amin'ny varotra ataonao any amin'ny toerana misy anao ary raha veriko amin'ny pasteur fa raha tena olona mpanao politika no mahalala ny voalazan'ny baiboly tafizy tena tavavoaka izy satria ny zavatra politika ain'ny olona zany amin'izao pasteur dia zao le hoe miady amin'ny adversaire anao dia mamingana ny adversaire anao dia atao zay hampale amin'ny adversaire zay zao ny politika eto Madagasikara raha ny politika nijerena hoe mila mamingana ny ranona mila mitakle ny ranona mila manapotika ny ranona dia mba isany rotako dia mifamelively eo fa tsy zany ny ato pasteur tsika tsy malala politika fa tsy zay ny mpanao politika eto Madagasikara hoe rehefa misy anankiray misontrotra dia miditra toko-panohatra mba amelezako an'iny aoriana kely eo dia mivondrombondrona atsy dia manohana ny anina dia miaraka amin'itsy ny ray mba hanapotehako an'itsy dia fa tsy zany ny politika atao anaty baiboly fa raha takatry ny mpanao politika fa tsika moa dia zay ihany fanta zay foana zany efa politika tena efapolo taona tany amin'ny pasteur le mifamelively eo dia mihodina kely dia manao da carrière dia rehefa tonga fifidianana dia somary miova palitao kely dia manananana kely dia mifamelively kely indray dia rehefa mahazo seza dia mikombombava tsy miteniteny rehefa mahazo seza fa hoe mba nahazo seza dia na mety ny eo na tsy mety ny eo dia miaraka amin'io régime miaraka amin'io dia zao mangina fa tsy mitena satria nahazo seza fa rehefa tsy mahazo seza dia mamely zany fa tsy zany ny atao anaty baiboly fa raha hitan'ny olona ny voalazany ato fa lasa lavitra izy pasteur ary zava-dehibe izy eto zao raha iverenantsika satria miala tsiny pasteur fa tsika moa tsy de miditra lalina amin'ny politika
tsika mpitondra fivavahana fa fitarehana fotsiny any zany ary tsy mampaninona ny an'izytsika hevitra satria le firenena nge pasteur tena mila politika madio tena mila fitarehana tena fahendrena avy aminany tsy afetsena fa fahazavatsaina sy fitarehana avy amin'Andriamanitra satria mampalahelo le firenena indrindra ao anatin'izao crise zao mampalahelo le firenena mampalahelo le firenena mampalahelo le malagasy fa tena misy fomba azahoana toerana tena tokony ho izy za aloha de mareko pasteur za tsy hanao politika mandrapahafatiko ary tsy hitondra firenena mandrakizay zay de mareko fa sao de tsy eritreritra andray hoe raha mitantaran'izany tsika de eritreritra hoe ty pasteur ty angamba mety rotsaka tampoko sady tsy rotsaka tsy hanao ninona na lehibe am'fokotany na lehibe an-tanàna na lehibe an district na député na ministre na filoham-pirenena tsy mitrandrany tsika fa monjena fanan'olona nanirahany tompo atsika de hatreo fa ho atsika mpanao politika tsy ratsy ny politika fa ny fanaovantsika azy no tsy mety fa ato misy politika tena madio ahafahana mampandroso firenena le fandehana eto amin'ity tantara ty pasteur de tena misy politika mihitsy ny any Jakoba satria tena politika mihitsy ny any Jakoba ary jereo fa i Jakoba ny tena mpanao politika ejana be indrindra raha manomboka eto amin'ity tantara ty satria ny nahamaika any Jakoba voalohany aloha zany pasteur Frédéric raha vao teo anivon'ny ray aman-dreny zany de ny diavany voalohany de tsy tambary tsy omby tsy tanikininina tsy niady an'izany izy fa ny nahamaika azy voalohany de nitsodranona ray aman-dreny tsodranony ray aman-dreny azonao zay ny fatany hoe miainga tsy miainga amin'ny vola miainga tsy miainga amin'izay ananako miainga tsy miainga amina zava-misy fa miainga miaraka mitsodrano zay ary Jakoba efa nanana an'izay fatakarana zay voalohany hoe tsy ny diplômako ny angako tsy ny tanjako sy ny fatanorako ny angako tsy ny fahaizako ny angako zavatra anankiray ihany ny angako aloha manomboka eto izy Jakoba de tsy inona akory fa ny tsodrano ny tenin'Andriamanitra sy ny fitahin'ny tompo de ino moa no nampifanolana an'izy roa lahy najanony Jakoba tamin'ny Soto daholy tamin'ny rahalahy ny tanimbara ny tany kininina ny omby amanondro ny osy rehetrarehetra na avelany tao daholy reo ny anao rahalahy fa za lasa mety ho faly any angambe sao hoe lasako daholy mifananana lasako daholy ny arena lasa aloha iny andeha ihany fa lasako daholy reto nefa tsy takatsy esao fa ny fiainana tsy tambara ny fiainana tsy vola ny fiainana tsy asa fa ny fiainana tontolo ara-panahy azonao ny fiainana tontolo ara-panahy misy karazan'olona nge pasteur tena miazakazaka be aminazy miazakazaka be amina vola miazakazaka be ho any an-dafy satria ny fiheverany fa zany ny fiainana fa ny ary Jakoba tsy zany ny azakazahany tsy diplôma ny azakazahany na velany ho an'ny rahalahany teo reny lasa izy nandositra rehefa voaray an'tsodrano de tsisy zavatra nananany Jakoba niainga teo amin'ny ray aman-dreniny akoatra ny tsodrano de ny akanjo teny akodiny azonao satria na sakosy ara tsisy teny aminy raha nanana sakosy izy pasteur de tsy nakavato natao ondany mariny ten'Andriamanitra mihitsy fa vatony nataony ondany tsisy afa-tsy le akanjo zany teny akanjo teny akodiny de tsodrano nananany Jakoba de lasa izy nandeha fa eo pasteur ny zavatra zeny eo any lazaiko hoe ny fiainana reo olona tsy vola fotsiny ny fiainana tsy vary fotsiny ny fiainana tsy vady fotsiny ny fiainana tsy hoe miteraka de manana trano de manana tobila fotsiny fa ny fiainana tontolo ara-panahy raha vao tsy mahatakatra an'izany tsika de mandeha le fiainan'ny olona pasteur raha vao tsy mahatakatra an'le fifamatorana ara-panahy le fiainany mandeha fa tsy lasa lavitra azonao le fiainany mandeha fa tsy maintsy midomboka ao aloha ao tsy maintsy menjera ao aloha fa ny olona mahatakatra an'le hoe ny fiainana de miainga amina tsodrano ary zay foana ny pasteur ny zavatra resako amin'ny olona raha vao teraka ianao ka tonga zanaka ao de efa tsofo rano zanaka io vao bevoka ianao de efa tsofo rano ny zazany akibinao anala fanadinana zanaka ao tsofo rano anangana trano anao tsofo rano amahazo tomobila anao tsofo rano tsy hoe mahazo tomobila de hoe volako ny vidianana an'io karamako nahazo an'io fa ingao mitsodrano foana iasa ianao nanomboka varatra menga amina tsodrano zay zavatra rehetrarehetra atao menga amina tsodrano fa ny fiainana
tsy tontolo ara-materiely fa ny fiainana de tontolo ara-panahy ary zany ny ingan'ny fiainan'i Jakoba tsisy ninona Jakoba raha niainga tao amin'ny ray aman-dreniny zéro niainga tamin'ny zéro fa izao no nafinaritra pasteur baiboly dia nilaza fa izy de nangoro-karena Jakoba niala tao amin'ny toeram-piasanany niala tao amin'ny rafozany rehetra satria izy amin'io andeha andositra tany amin'ny rafozany tamin'ny fotoana io fa izy niala tao pasteur tena nanankarem-behivavy nefa niainga tamin'ny tsy nisy akoatra natsodrano ihany nananany zany ny atao olona matakajavatra pasteur miainga foana amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra miainga foana amin'ny nazailazain'Andriamanitra fa io a pasteur raha misy olona efa manan-karena mijery fandarana ity ary efa miliardaire ianao de mbola afaka dépassenao lavitra io amin'ny alalan'ny fahafantaranao zay voalaza amin'ny baiboly raha efa manana ianao tsy voatery olona sahirana ianao tsy voatery olona mampalahelo fa efa manana ianao fa mbola azonao hiazakazana hitombona ho dépassenao daholo mipanan-karena indrindra eto Madagasikara azonao dépassena io raha fantatrao zay voalazan'ny baiboly pasteur Frédéric raha le baiboly no jerena pasteur dia marina ny teninao hoe niainga tamin'ny tsy misy Jakoba nataoko angamany fa sarotra amintsika zany hoe indam-bato zany fa matoa nanao an'izany io lehilahy io dia tena taony tsy fisina tao ny fahantrana ary tsy vitany hoe tao anatin'ny fahantrana Jakoba fa somary nisy fifandirana kely tamin'izy Esau tao anatin'ny alahelo tao anatin'ny fahavesarana tanteraka Jakoba no niala teo amin'ny ray aman-dreniny fa ny zavatra mahafinaritra eo amin'ny andininy 12 dia nisy nofy hitan'ny Jakoba io zany tsara marina kely fa matoa izy nahazo ny nofy io dia nisy vavaka nataony tao alohan'ny natoriany eo manko zany no matetika mahatratra ny mpino sy ny kristiana sasatsasany hoe tsy niriny mpamosavy tsy niriny devoly manonofy ratsy satria alohan'ny idiranao anatin'ny torimaso dia misy ny manadinidiny an'le hoe mivavaka sy miresaka amin'Andriamanitra fa i Jakoba kosa dia rehefa vita ny vavak'alina zay nataony dia nisy fiaonana manokana tamin'Andriamanitra tao ary nisy karazana fahitana nomen'Andriamanitra azy zay no manamarika fa i Jakoba dia tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany na ny fahalalany fa nisy fifandraisany tamin'Andriamanitra tao ary ao anatin'izany koa pasteur dia marina mihitsy le teninao hoe mifamatotra amina ara-panahy foana ny fiainan'ny olona anankiray raha mijery zao tsika eto Madagasikara dia misy karazana tontolo na fiainana ray aman-dreny isaky miresaka amin'ilay zanany izy dia manozina isaky miresaka amin'ny zafikeliny izy dia manozina fa ny matetika ny zavatra hitantsika raha vao tia manozina tahaka an'izay le ray aman-dreny dia ireo zafikeliny na ireo zanan'ireo tsy misy tafavoaka amin'ny fiainana fa ohatran'ny mitovitovy daholo dia ohatran'ny tsy tafita amin'ny fiainana dia voafatotry ny fahantrana voafatotry ny fahasahiranana raha vao ny ray aman-dreny zany ny tia manozonozona zanaka io ary lizy ndraindray everin'ny olona hoe io zavatra tenen'io mandehandeha ho azy fa rehefa dinina reny tenen'ny olona reny misy fiatraikany amin'ny fiainan'ilay zanaka na lay zafikely ohatra zao miteny izy amin'ilay zanany vavy hoe ndry angamba dia tena ho lasa mpivarotena mihitsiny ho lasa mialatsy amin'ilay fiteny ho lasa makorel sy ny sisa dia zany foana ny teneniny amin'ilay zanany vavy aty afara izy nefany rehefa mandinika amin'ny fiainan'ilay taranany na lay zanany vavy dia mahita manao hoe ohatran'ny to nisy fiatraikany tamin'ilay tanteraka lay zavatra ny teneniny ka io zany raha ray aman-dreny ianao na olona manam-pahefana ny zavatra rehetra teneninao na ratsy na tsara dia tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny fiainany taranakao ka mila mitandrina tsara ny ray aman-dreny ao anatin'izay fa ny zavatra tiako ampahirezana ny olona pasteur mialohan'ny andraisanao amin'ny fitenenana dia ilay hoe Jakoba tsy nanana ninninona ny ondam-bato ny aina tao anatin'ny fahantrana ny aina tao anatina alahelo sy vesatra ngezabe mihitsy ny ala teo amin'ny ray aman-dreniny fa raha mijery ny tony tantarantsika dia izany Jakoba izany no anisan'ny mpanefiefo mpanan-karena ary malaza hatramin'izao andro iainantsika zao zany hoe Israely zany no tahian'Andriamanitra ka nizaniza manaraka ny fandarina amin'izao fotoana izao mety hoe vokatry ny fanapa-kevitra ny raisinao vokatry ny fijoroanao tamin'ny ten'Andriamanitra ihany koa na ny fialanao sy ny fisaranao tamin'ny fahotana dia mety nisy adiny lalovanao na mety ohatran'ny natsapy ianao fa ohatran'ny somary
tratrana olana ohatra nandalo ady zany de tadio tsara fa ny mpanompon'Andriamanitra naiza iangany pasteur dia miandry an'izany olo zany ny falebiazana amin'ny hoavy. Zay le izy pasteur marina de marina zay zavatra resarinao zay. I Jacob de niainga atao amin'izay zavatra nambaran'ny rainy azy. Niainga atao amin'izay zavatra nambaran'ny rainy azy satria raha vakitsika le Genesis 7:20 andininy fafito izy hoe koa Jacob efa nanaraka ny tenin'ny ray aman-dreniny ka lasa nakany Mesopotamia. Jerenao tsara. Ary Jacob efa nanaraka ny tenin'ny ray aman-dreniny. I Jacob zany nafinaritra de tena zao. Zay zavatra nolazain'ny ray aman-dreniny izy tena nino mihitsy reto ray aman-dreniko reto misy fahefana. Efa nambarantsika teto foana hoe Isaka ngeka tena jamba efa antitra be no nitsodrarony Jacob ny endriny ary efa tsy hitantso. Fa i Jacob nalala an'le tontolo ara-pana hoe ny maso ny jamba fa le fahefana mbola ao anatiny ihany. De nanaraka ny tenin'ny rainy izy. De tena de zany anisany natavavoaka azy pasteur. Eo amin'ny 2:12 iverenako ilay resaka teo nanonofy izy ty. I Jacob 2:12 ary de nanofy izy ka indro nisy tohatra ny orona tamin'ny tany ka nipakany lanitra ny lohany. Ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Ary indro Jehova nisy teo amboniny ka nanao hoe izao no Jehova Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka ny tany zay andrinao de omeko anao sy ny taranakao. Ary ny taranakao be tahaky ny vovoka amin'ny tany de iely any andrefa nasiana tsy nanana ary any avara saina atsimo ianao. Ary amin'ny taranakao no hitahina firenetsy ambonin'ny tany. Ary indro zao momba anao ka hiaro anao am'izay lalakalehanao sy ny sisa de ozy izy erembanary hoe fa tsy andao anao mandra-paninaoko zay voalazako taminao. Zato ny pasteur no mafinaritra amin'le hoe mandray afatr'Andriamanitra. Tsy azo ny problème mafaritana ny fiainan'ny olona anankiray izay nandray vision avy amin'Andriamanitra. Tsy azo ny problème mafaritana tsindriko tsara zay pasteur. Androany ianao mety tsy manana nan'ny ariary. Androany ianao mety mbola tsy manambady satria tamin'io Jacob navady tsisy zanaka tsy misy niasa tsisy ny trano tsy nisy ny aniko hoanina tsisy. Fa tsy azo n'izany faritana ianao. Tsy hoe rehefa tsisy asa ianao zao de hoe tena herinao ny olona mampalahelo indrindra. Non. Tsy ny asa ny mamaritra ny hoavinao fa zay lazain'Andriamanitra aminao no mamaritra ny hoavin'reto olona reto pasteur. Izay lazain'Andriamanitra amin'ireo olona ireo. Ary io tsy voasakana. Tsy voasakana. Io pasteur tena tsy voasakana. Ary zany ny ampaherezako foana ny pasteur namana ny mpitondra fivavahana. Tsika ingera la rehefa niteny anao zay Andriamanitra hoe hitanao, anositra anao, ampiasanao de tena mampiasa anao izy. Fa maninona tsika no lasa misy fotoana lasa tsy ampiasain'Andriamanitra intsony. Maninona ny lasa ohatrany hoe mihemotra ny tanan'Andriamanitra amitsika. Satria izy pasteur de zao. Andriamanitra mitana zay nylazainy a. Rehefa niteny zay izy hoe ombanao de ombanao hatramin'ny farany izy. Fa misy fotoana itsika mpanompon'Andriamanitra eny andalana eny de lasa mivily. Mivily am'izay lalana nosoritan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Misy fotoana be da be mpanompon'Andriamanitra hoe tsara fiaingana fa ratsy fiafara. Na tsara fiaingana fa eo atenatenany eo de misamboara vala am'izay ny ranomasina. Azonao ao atenatenanao misamboara voara ny ranomasina. Fa maninona no misamboara voara ny ranomasina ao alolo kely eo satria misy fotoana tsika mivona miala amin'ny zavatra zay nosoritan'Andriamanitra. Teto pasteur Andriamanitra de nisy eo tamin'ny Jacob de niteniny taminy nahita nofo moa izany karazana vision izy io hoe nahita tohatra avy nakany ambony nipakany lanitra de nisy anjelin'Andriamanitra miaka midiny eo de zay no fitany de naheno n'Andriamanitra miteny an'izay izy hoe ombanao ary Jacob hitahanao aho. Zay lazaiko hoe tsy azo ny asa faritana no avinao fa izay lazain'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. De rehefa maheno n'in'le tenin'Andriamanitra iny le olona pasteur de tsotra ihany manomboka eo ianao arao zay lazain'Andriamanitra rehetra. Arao zay lazain'Andriamanitra mombanao fa ianao tsy maintsy tafavoaka. Azonao? Rehefa nanomboka nanolo teny ianao ka nanomboka nandray teny
dia aza mikoropaka ary aza mikorotana ny fahavalo tsy maintsy anao ny ataony foana ny fahavalo tsy maintsy ibahana ny lalanao ny sasany anenjika anao ny sasany amingananao fa zao fotsiny arao zay toromarika lazain'andriamanitra misy karazan'olona anankitelo pasteur am'izay resaka teny anao zay a ny voalohany dia ireo olona zay manaraka ny lalan'ny jakoba araka ny ten'andriamanitra manao hoe kely ny androany fa lehibe indrindra ny farany zany hoe tsy mitsahatra mihitsy ny fitombony ary ao anatina fotoana foy tonga dia misongotsongona be mihitsy misy mpamton'andriamanitra ohatran'izay fa faharoan'izay a misy mpamton'andriamanitra amin'ny fiangana dia tsara ary tena mandehabe fa rehefa tonga eo tenatenany dia mitsahatra le fitombony ary tsy mihetsika intsony eo amin'ny fatra sy ny fietra misy azy fa ny fatelo indray a misy mpamton'andriamanitra tonga eny amin'ny faratampony dia mitsoroka midina ary tonga dia mitosina any amin'ny tany mihitsy ny lalakaleny ianao nefa miteny manao hoe rehefa miteny Andriamanitra dia iny olona iny omban'Andriamanitra ary tsy voasakany olana sy ny problème ny zavatra misy eo amin'ny fiainana zay mihitsy izy raha toka manaraka ny tena le toromarika ny baiboly le olona ary zay ngena tonga na ny teny tamin'ny voalohany teny pasteur hoe ato a tena misy zavatra goavana be ato atao anatin'ity baiboly ty fa le olona manko ohatrao pasteur ohatrao ny tena problème ny olona rehetra rehefa poritra izy aloha androany poritra izy androany azonao dia vonjeo Andriamanitra maty Andriamanitra potika atao anaty olana e apio ae dia amin'io izy tsy misy afa-tsy Andriamanitra ny mamonjy azy manatenanao atompo tsisy afa-tsy anao tsony very atompo vonjeo ae azonao dia raha voatafavoaka kely izy ka mipotra kely ny lohany na ao anatin'le fahaseporany dia adinony ray Andriamanitra tosiny fa ozy aloha am'izay anaovako azy indray zany daholo ny mahavoany olona rehetrarehetra io dia zay ny mahatonga azy ohatrany hoe tafavoaka kely dia avy eo misamboaravoara be indray aloha kely eo ny ranomasina satria dakany Andriamanitra lasa tsy amin'ny voalohany itany tompo anao ny fiainako tsy hitako tsony zay atao vonjeo a tompo dia nataon'Andriamanitra zay tafavoaka azy fa voatafavoaka kely izy toy zay aloha am'izay tondrako mibaolina zay tondrako azy na gauche na droite na kary na kary na katsy dia eo koa Andriamanitra rehefa tsy ilanao tsony Andriamanitra dia miala izy dia rehefa miletika indray izy miletika indray vao mitady an'Andriamanitra indray be da be olona ary ny olona manatsaina matetika ny tena tratran'izany tsy manam-pahaizana sy ny be vola azonao be da be mihitsy ke pasteur ny manatonao e tena eto mambavaka pasteur tosotsonotsotra anana ny banque 500 millions anana ny banque 2 milliards ny tranoko ohatr'izao za tsisy neninona tsony tsisy atokona ny asa tsisy mandeha tsony ny marché rehetra mikatso daholo misy ministre tokony anisy soni mikatso ary zao sisa dia ianao mitondra mambavaka azy dia iny izy tazanao rotokom-bolana telo herinandro mafanafana fo iany izy tena hitanao elinao am'izay zay tafavoaka nahazo marché amina milliard nahazo an'izao nahazo an'ity adininy am'izay Andriamanitra nga izy tazanao tsony après 3 semaines ihany a rehefa afaka telo taona sy tapany efa miletika indray izy indray izy indray izy vao mipotra tena tadidinao moa za pasteur za le ohatry zao iny le resaka ohatro ka tao arinan'iny pasteur efa nety any ny fiainako efa nena fa sotra betsaka aloha tamin'iny sotra betsaka arinao fa dia tena nanina fa izao pasteur am'izao mandalo ofisy etrana kely indray pasteur sady menamenatra izy amin'io miresaka aminao ano ohatra ny matsiaro any izy hoe voadohona indray aty vo ohatra ny matsiaro an'Andriamanitra fa za koa aloha pasteur tsy mandany andro amin'ireny olo reny tsy mandany fotoana amin'ireny olo reny satria be da be nge ny olona mila famonjena fa tsy hainao rery be da be nge ny mahanitra mila fametsatanna fa tsy hainao rery nefa erinao rehefa tafita dininao Andriamanitra rendrika indray ianao voatsiary zaty tsy mandany fotoana amin'ireny olo reny pasteur tena tsy manam-potoana lanina amin'ny tomboky indray mandeha fotsiny andra ndana lah dia mivavaka dia ndana nompon'ny tomboky dia zay fa tsy fa zany ny mahatonga ny olona rendrika afaka roa taona afaka telo taona satria ohatrany hoe tao anatin'ny fampiretana any ny lany an'Andriamanitra ary matetika ny olo ohatran'ireny amin'ny voalohany ao anatina fotoana fo izy tahin'Andriamanitra entina mbavaka dia fotoana fo orinan'iny tonga dia mivaly olana fa amin'le fiverenan'ny faharoa le izy le nanao tsinitsinan'Andriamanitra iny dia miverana dia iny am'izay izy hoe dia ivavahanao izy eo anatin'ny 10 taona izy miletika eo anaty olana ary eo izy dia eo ny raharaha be nge eo izy pasteur vao manomboka mafana fo ndray le izy efa miamiletika be ny ray azonao eo ny ray izy vao tena miverina mafana fo le izy efa tsy hita telo taona sy tapany teo zany kefa niletika indray fa dia iny izy vao tena ivavaka am'izay pasteur ka anao inona tokoa moa ianao
satria amin'iny amin'izay ny Andriamanitra pasteur satria efa nisy zavatra efa mipreparen'Andriamanitra goavanao anao ane fa ianao tsy nahatoky de lasa miandry fotoana lavabe ny ray ianao mirécupérer an'iny azonao récupérenao daholo le fotoana fiverenanao an-dalana fa za pasteur ny mahita raha raisiko manokana zao ma pasteur Ertina wa ma za mpitondra fivavahana tsy mbola amiraté zany pasteur atramina nipoko an'Andriamanitra nanaovako ny asan'ny tompo nanomboka tany amin'ny 2003 tany any hoe tena nanangana asan'Andriamanitra tany Tamatavy tany mity hoe vaon'ny oloko ty fa helinao hoe rehefa manaraka an'ity baiboly ty ianao tsy miraté zany ianao tsy miraty zany io lalanao io fa tena Andriamanitra tena hitanao manokatra lalana ary miaccéléré tsy hoe manokatra fotsiny fa accéléré n'Andriamanitra accéléré ary mampitapy mbava ny olona mpitazana sy mpijery hoe fa ahoana tsika mijoro vavolombelona zany tsy sanatry frère ihany tsy sana fa mamelesona ny olona tsika hoe zany le teknika na baiboly le izy afaka tsy miraty mihitsy tompoko io lalanao io hoe nanomboka notahiny ianao androany misy olona nge pasteur afaka miainga amina nisy anabavy zay tadidiko tsara miainga tamina vola kely izy teopela tsodrano moa tena nomeko azy izyky mahita azy azafady pasteur chorale kely ampiangonanao izy tsodrano azy tsodrano se seho lasa lavitra ho tay chorale izy amin'io sady mbola mpianatra tamin'izany de nisy fotoana najanony ny fianarany teny asa am'izay vola kely ny teopela tana fa lazako aminao fa zao izy lasa mamelona ny ray aman-dreniny ny ray aman-dreniny rehetra pasteur za zao mamela azy mipiraita-po amiko ny zandriko ny fianakaviako ny olona zany vola pela tanako izy niasa am'izao fotoana zao miazakazaka le izy zany hitanao hoe ao anaty couloir izy de na miprofita na miprofita hoe ararotiko ny sitrapon'Andriamanitra fa misy olona nge pasteur be da be za moa zao anabavy anakire zay tena nampalahelo ao mihitsy tafity vavaka nataonao na tafita azy vavaka nataonao na tafita azy de lazako anao nahazo amina milliard izy nahazo valeur ny atamina milliard maro izy fa inona zatra nampalahelo pasteur nisy fotoana ohatra ny adininy zay Jesosy tsy de tena hoe nanadiny be fa vola milliard zany efa teopela tanana de nefa avy ataobiny Jesosy nazahoana zany soratra zany azanao avy eo amin'ny Jesosy de ohatra mamakely 200 000 250 000 ndray andro am'izay izy tojo an'le problème be pasteur eto mivavaka pasteur valeur na 2 milliards pasteur mikatso taitra io voataitra ozy hoe fa ahoana fangava maninona raha tantarenao tamiko tany amboloha anao zany problème zany ka izy zany mieritreritra hoe zao zany ny eo an-tsain'le olona hoe raha miresaka amin'ny pasteur 2 milliards zao ka sao de akany 50 millions azonao sao de angatahany fa aleo tsy mananana tena veriko lazako anao fa tena totso anaty problème le anabavy lany vola trany amin'ny 400 millions tany hoany vao nanomboka ny lamma le problème tany amina 400 millions vao nanomboka mivaly olany ay taiza le problème am'izay rehetrarehetra na tonga le problème nge pasteur zay ho ali izy ohatrany hoe raha vao sokatra le lalana de nanana ny atodoany izy hoe aloha hitondrako azy rery am'izay Jesosy aloha hitondrako ny direction fa misakisana aloha ianao Jesosy fa aloha hitondrako azy kanjo ny dony izy tantara tamiko izy pasteur 400 millions zao vola laniko izy izy ny débloquena ny entana rehetrarehetra tsy le vola sy ny rehetrarehetra valerona 2 milliards rehefa tafavoaky pasteur tsy adiniko ianao azanao ka le izy tsy zay le hoe rehefa tafavoaka tsy adiniko ianao fa manomboka eto am'le miainga ianao de tonga de toizo am'izay ny lalana ary aza miraty etsony amin'ny fanompona an'Andriamanitra arao zay voalazan'ny baiboly raha vao nanomboka nandray vision anao na nandray faminanina avy amina mpanompon'Andriamanitra tsy ndriko tsara pasteur nandray teny sy tsodrano avy amina mpanompon'Andriamanitra de mahaiza miprofita an'iny hoe voarayako ny tenin'ny pasteur zaho pasteur misy olona maromaro moa zany manatona mpanao politique reny mpanao politique sasatasa misy tonga any an-trano any misy ohatra zany mba hita mambavaka pasteur mba na hirotsaka an'izao fa mba hita mambavaka entinao mambavaka izy avy izy lasa ministre
lasa député fa mahavarina pasteur fa adinny olona io le Andriamanitra za tadidiko tsara maromaro reo olona ambony ministre olona ambony manana ny toerana fa aleko tsy lazaina hoe inona daholo izy tonga ao aminao za pasteur efa mba nanana toerana ohatrao teo aloha zao za tsisy nininy tsisy ilan'ny olona tena mba eto mambavaka pasteur fa tena very mihitsy aty zao tena ana mba hoe mba de tonga ao aminao izy de mitoronao hevitra mandroso mivavaka mivavara lafa isokatra ny lala de intoko izy fa mivavaka tapabolanao rinany iny ro tokom-bolany mahazo seza tsara tareo ambony tena fa vao mahazo seza adino ny Andriamanitra eny ambony 4 sisa miatso anao tsara vezaka pasteur vedarato pasteur fa afaka fotoana foana iny ditanao mitsotsoroka indray le fiainana misy olona maromaro tadidiko tsara ranga anankiray zay pasteur niretsaka tamy sady nitondra valopy izy mba tsy hofirano pasteur zay mivady reto fa fantatry fa ianao de Andriamanitra manana Andriamanitra velona ianao manana fa mba tsy hofirano eto fa vanareo afa tateran'Andriamanitra fandrinareo tapitapika tonga de lasa ministre natsoko izy vao lasa ministre natsoko arabaina aloha raha ohatrany tsy fantany ianao sora pasteur tsy ohatran'le firesany tamy voalohany le hitanao le firesatiny ohatrany hoe le nangeta le feny fanetretena manananana be mangetaeta be fa noho ny antso azy ohatrany fiheveranao hoe angatabolany aminy ianao nefa anao mba era-bazy lasa ohatrany tsy nasiny vidiny tsy mba farafaratsy ny mba niantso anao izy misaotra pasteur de mba na tsy mitondra vola ary mba makasitraka fa adinony Andriamanitra fa beta be ny olona tsatsana problème ohatra zany pasteur Frédéric fa nafinaritra ny Jacob de zao izay nolazain'Andriamanitra taminy fa hotahiko ianao hotahiko ny taranakao ombanao tsy andao anao anafoy anao de nafinaritra tamin'ny Jacob de nanao voady izy raha mijery ange anao pasteur eo amin'ny 2 mialohan'ny amaraparanantsika azy Genesis 2 ary ny fomaraina koa Jacob de naka le vato zay nataony ondana ka nanorina azy ho tsangam-bato de nampidina dililo teo aminy ary ny anaran'izany fitoeran'izany dia nataony hoe Betela fa lozy ny anaran'ilay tanàna tany aloha de nivoady Jacob ka nanao hoe raha ombay Andriamanitra ka hiaro ahy am'izay lalana alehako izao ary anome amofo hoaniko sy lamba hotafiko ka ho tafaverina somatsara amin'ny trano raiko ao dia Jehovah no Andriamanitra ary ity vato izay naoriko tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra ary zay rehetra omeny ahy de omeko anao tokoa ny ampafolony i Jacob tena sany famatotra tamin'Andriamanitra mihitsy azonao tena nety ny fiainan'ny Jacob tahorinany pasteur fa zay zavatra no voadiny de no tanterahany zany le mifamatotra amin'Andriamanitra tsy hoe tafavoaka Jacob de adidiny Andriamanitra fa nanao voady izy ary zay voady no voadiny teo anatren'Andriamanitra de no tanterahany ary reny karazan'olona mahatana ny teniny eo anatren'Andriamanitra reny Andriamanitra koa hitazona ny teniny eo anatren'reny olo reny ireo karazana olona zay sama matotra ny tenany amin'Andriamanitra Andriamanitra koa voniny famatotra aminy ary hotahin'Andriamanitra mandrakizay le olona ary zay na tonga ny Jacob tena ny fiainan'ny pasteur hatramintsika androany taranak'Israely taranak'i Jacob iaby le Jacob moa le fireneny Israely io ihany hatramin'ny androany de tena tanteraka zay nambaran'Andriamanitra rehetra taminy satria i Jacob tena tsy natahotra mihitsy mifamatotra tamin'Andriamanitra niainga tamy zéro fa ny afarany tena tsy takatra ny saina pasteur Frédéric misy zavatra malasa saina be pasteur ato am'le 5 tapany farany manao hoe fa tsy andao anao ao izy mandra-panao koa zay voalazako taminao zany hoe nasian'Andriamanitra sony mihitsy ny teniny tamin'ny Jacob hoe za de miteny zavatra takan'izao fa de ho porofoko aminao hatramin'ny farany fa ho tanterako eo misy karazana vehivavy sy lehilahy maro efa somary natsidika eo an'le izy teo mandray faminanina mandray teny avy amina mpanompon'Andriamanitra mandray tsodrano tena eniny fanahany mihitsy hoe misy zavatra mentanentana mihitsy ao anatiny hoe zany teny zany ho azy zany tena ho an'ny ankonako zany ho an'ny tokantranoko ho an'ny haviko zany eniny mihitsy izy lay tenenin'Andriamanitra ao anatin'le teny zay ampitondraina ny mpanompony fa magaga de ity
mandeha ny volana ny andro ny taona ohatran'ny tsy misy fiatraikany tsy misy fiovana tsy misy zavatra mitranga amin'ny fiainan'le olona na ihany koa eo ampandraisana an'le teny ary fotoana vitsy aorinan'le izy dia ohatra mba misy zavatra mitranga kely ihany fa rehefa avy eo ohatran'ny raraka le teny ary misy olona ary hatramin'ny androany miandry an'le teny izay ny tenen'Andriamanitra tany amin'ny 5 taona lasa 3 taona lasa fa tsy mety mitranga amin'ny fiainan'le izy neny Jakoba nefa rehefa ny teny Andriamanitra manao hoe zaho izy dia tsy andao anao fa tsy maintsy toaviko izavatra ambarako aminao io dia raha jerena ny baiboly tena tanteraka atsipiriny arabaka teny tamin'ny Jakoba zay zavatra ny teneny Jehovah Andriamanitra dia eo le mampieritreritra manao hoe ilay olona ve no niala tamin'ny sordalana nivadika tamin'Andriamanitra sa nisy tenen'Andriamanitra tamin'le olona dia tsy nataon'le olona dia nitsoahan'Andriamanitra rehefa nikeo izy ohatra zao ka zay ny ilanan'le fotoam-bavaka zay ny ilanan'le fotoam-bavaka isan'andro isan'andro zay ny ilana toroteny isan'andro isan'andro azon'ny pastera satria lalana andehanantsika iny mbola tsy nalehantsika ny lalana izorantsika tsy mbola nandehanantsika azon'ny pastera fa isaky ny mandray toroteny ianao dia iny toroteny ino ny guidanao ino ny karazana instruction eo anoloanao hoe ato ndray zao ndray ny atao aza manao an'ity ato itsy foany ny ary pastera zany ny any na zany ny azy zany ny fanompoko an'Andriamanitra zay isan'andro mandray teny ary zany no mahatonga antsika tsy lany zavatra ambara eto amin'ny plateau izany no mahatonga antsika manandrava tenenina foana izany no mahatonga antsika mahita lalana misokatra foana satria misy teny isan'andro ianao zay le hoe fanilon'ny tongotsy fanazavana ny lalako ny teninao ka le misy fotoana angely olona pastera vao maray an'le tsodrano e dia falifaly fotsiny de hoe alleloia lasa zany fa tafita dia lasa hoaizy nefa ndeha hoaizy tsy maintsy mifamatotra amin'izay lazain'Andriamanitra ary zay magrave be amin'le pastera miavinavina na mpanompon'Andriamanitra na mpino miavinavina misy olona nge pastera ohatra zao tsika zao mampianatra ohatra zao dia tsy le zavatra resatsika torintsika no arahany fa nitarehantsika nijereny secte zay ny ao an-tsainy inona koa ny lazain'ny secte inona koa ny anarana tsy le zavatra resahana no arahany izy tsy mandinika hoe marina raha baiboly ve za sa tsy marina raha baiboly tsy mamatatra fa tonga dia mitsara fa ny azy inona koa fiangonan'ireo fa fiangonana inona fiangonana vaiza za pastera lazako anao ny amin'ny pastera Ertina Randerimana za tetina niza miteny dia miaino aloha miaino a ka zay hevitra tsara dia arahako na fahavaliko ara no miteny ka manao zavatra ka misy zavatra tsara ao anatin'le fahavaliko tsy ndriko tsara misy zavatra tsara na an'le fahavaliko dia arahako iny zavatra tsara iny azonao fa tsy hoe fahavaliko izy dia tonga dia miavinavina dia manampitsofina dia hoe inona koa ny enoko an'ireny fa za miainy na fahavaliko ary izy dia ino no arahako aza raha mazava tsara pastera za tsy mijery an'le hoe fiangonana zokony sa fiangonana zany raha nyty mitoroteny ty fa miainao hoe inona ny lazainy ka raha misy zavatra tsara ny lazainy dia arahako za tsy mirarana mivavaka olo io na tsy mivavaka azonao fa raha vao misy zavatra tsara resahany dia arahako ary ny any tena sekreko dia mianatra amin'ny olona mahomby za zany mijery daholo olona mahomby atao anatin'ny baiboly na hitako eny amin'ny fiarahamonina na hitako anaty internet inona mampahomby an'ity rangaty inona sekreany azonao satria ny olona mahomby rehetra pastera nisy zavatra nananany daholo tao inona ny nampanakarena n'ity rangaty inona natonga azy tafavoaka ohatra zao inona ny mahatonga azy matanjaka inona ny mahatonga azy manaraka azy ny vahoaka za tsy miavinaviny zany tsy ilainy za miavinaviny zany fa misy karazan'olona eo problème izy mieritreritra ho tafavoaka izy mieritreritra ho tafita izy mieritreritra andeha lavitra fa tsy le zavatra tokony ho arahana sy tsara tokony ho arahana ny arahany fa le voamason'le olona anjereny reny ve tsy secte inona fiangonan'ireo e ahoana ny tenanan'ireo e di ino ray no manaka anazy azonao ino ny manaka anazy tsy andray fahasoavana nefa misy teny
amin'ny alalan'iny teny olona mety tsy tianao iny ny tarehany mety ho alanao iny ny bikany mety iny no ampitenenan'Andriamanitra ho afatra anokatra ny lalana eo anoloanao fa ianao ny avinaviny dia tsy noraisinao le teny nefa iny teny iny mihitsy no atavavoakanao tsy noraisinao le izy dia bloqué eo ianao bloqué eo anao ianao tsy maintsy bloqué tsy maintsy tavela eo ianao asa raha mazava zay paster zay no mahatonga an'le zavatra nresahanao teo hoe niainga kely izy dia avy eo ohatrany tsy tafavoaka na hoe naharavoray an'le teny nefa tsy tsisy nenina azony nataontsony le izy tsy Andriamanitra tsy hoe ny teny indray mandeha fa raha mijery ny tantarany Jakoba teo nge ianao i paster Jakoba tena nandray tolotsaina avy amin'ny fanahy masina foana rehefa nanomboka hikarama amin'izay izy andray ny karamany raha mijery tsika loloha kely eo zay mbola ho hitantsika ny loloany dia Andriamanitra namety tolotsaina azy hoe zao ny zavatra ataonao makay ianao hazo popola sy plantana dia ataovy vavana vandana dia ataovy eo anoloan'ny ondry amanosy dia ataovy hitanao tena i Jakoba tena nandray toromarika avy amin'ny fanahy masina ary zay natonga azy tafa ozy izy tsika tavavoaka isaky mandray fanapa-kevitra izy dia tsy maintsy mivavaka mihainy toroteny mihainy fampianarana mihainy feon'Andriamanitra zay malasa lavitra azy paster ka raha miteny ianao teo hoe maninona ny misy olona tsy tafavoaka mihitsy dia izay tsy mety mihainy tsy manaiky tsy te hiaino izy mamaiky azy fotsiny le tsodrano raim-bavy iny dia zay tiany ataony any amin'izay ohatra ny zitsy ny lohany amin'izay no arahany kanefa mila toromarika isan'andro isan'ora isatse zara eritrereto paster hoe zara hatramin'izao mbola tsy manao zavatra raha tsy Andriamanitra mitarika raha tsy Andriamanitra mampanao anao hoe ataovy ty mazava zay paster dia vavaky amin'sorelera tompony mifahasoavanao afaka nandray zany fampianarana nandray ny teninao nandray toromarika avy aminao zay tena hitanao hoe ahafahanay manao dingana raha io betsaka amin'reto olo reto no mandeha fiainana fa tsy lasa lavitra betsaka amin'reto olona ireto no miazakazaka fa avy eo milatsaka ao anaty antsana sy any anaty lavaka satria tsy mandray toromarika sy fahalalana ary fahatakarana avy aminao fa za miny tompo fa raha misy olona efa tena diso lalana tena hoe tratrana barrière eo anoloany bloqué ny lalany tratrana barrage goavana tena tsapany hoe tsy hitantsony zay tany alehany dia izany fampianarana no azy andray tompo no atonga azy hanao dingana vaovao ka lasa lavitra azy ary izy tsy maintsy ho lasa lavitra ary izy tsy maintsy ho tavavoaka dia hotahinao ny tompo zany fampianarana zany ary hotahinao reto vahoaka reto hotahinao nizaniza ampijery an'ity fandarana ty ary raha misy marary amin'izao ianao any anasitrana azy raha misy tototsy ny olana ianao any anafaka azy ary ianao tsy maintsy eny ny voninahitra eo anatrehan'izany olona izany misaotra indrindra raiko amin'ny anaranao Kristy tompo amen amen ia zay paster ny azonapitaina androany angamba fa dia manaraka hotozatsika amin'raha dia manasantsika ampijery mandrakariva naaraka ny tombo fandarana satria misy efdal ary le izy marina mihitsy le toromarika paster teo hoe misy zavatra tenen'Andriamanitra androany dia mafisany rapitso ary tombony ho an'ny Jakoba zay dia anao ihany koa marina fa mety hoe ny zavatra efa nanomboka nazava taminao tandroany atao anatin'izay fampianarana baiboly zay fa toy izy foana ny fanarahanao le izy mba hatonga anao andray ny anjara voatendrinao dia mametraka ny manam-piaona amin'ny paster ho amin'ny mpanaraka ny fandarana ho amin'ny namana teknisiana manam-piaona tompoko veloma tompoko